Ny apôstôly tsaratsara zany no vahiny atao amin'ny Ako TV amin'ity volana desambra ity. Ny apôstôly tsaratsara zay nanao ny fampihavanam-pirenena tamin'ity taona ty izay isan'ny nampiavaka tamin'ity taona ty ihany koa zay. Miarabanao paster ary isan'ny namitahiraka ihany koa ianao tamin'ity volana farany teo ty. Nanao ahoana ny akon'izay iraka nataonao zay? Eny tompoko, miarahaba re tokoa amin'ity Ako TV teto zay manaraka sy tapaka an'izy ity tamin'ity volana desambra ty amin'ity taona ty indray. Faly koa miarahaba antsika koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zay nagniraka ahy. Za aloha de mino an Jesosy ary mino rany mino anazy koa vaomby teo ambony fijalia tany Kalvari. Ka nisy tokoa ny fampihavana-pirenena zay nataoko teto amin'ny ty lapa be ato Antananarivo ty, satria ato manko ny kapitalin'ny Madagasikara rehetra ato Antananarivo. De ato no nanaovako ny fampihavana-pirenena. De nasaina aby reo manam-pahefana rehetra sy ny vahoaka malagasy, ny vahoaka madinika na ny lehibe. Lena moa fa zareo filoham-pirenena 5 amin'ny rahalahy nasaina daholo. Fa saingony hoe tsy nitonga zareo 2 amin'ny rahalahy fa vita ara-dalàna sakany tsy andavany araka ny soratra masina, araka ny fomba n'Andriamanitra ny fampihavana-pirenena zay nataoko teo amin'ny collégium tamin'ny fotoana igny 29 août igny. Fa zany hoe lahara nofo ny jerena de ohatrany hoe tsy nivita le izy satria tsy nitonga teo izy 5 amin'ny rahalahy le filoham-pirenena zay nasaina. Ka ataona moa fa matoa izy tonga ao koa ny akony na tamin'ny andron'i Jesosy misy koa ny tsy nitonga seky natao tao Jerosalema ny famonjena nefa tsy tanteraka tao tany Golgota amin'ny tendrombohitra Sinay vo natanteraka zany hany amin'ny tendrombohitra ny famonoana olona. Ka ataona fa fomba ny zavatra rehetra io ka dia Andriamanitra ny mahafantatra ny zavatra rehetra zany. Izy aby ny mahalala an'izany ka niady natanteraka ny iraka zay nagnarahany tompo anakahy zay no ataoko. Ka de fa vita ny fampihavana-pirenena zay nataoko teto Antananarivo de nandeha zaho nagnatanteraka ny iraka satria ny iraka zay nagnarahany tompo anakahy mbola tsy nitsahatra hatrizao ary mbola tsy vita tanteraka zany. Satria mbola mitety ny Madagasikara hatramizao efa betsaka ihany Madagasikara efa niteteziko, efa vitako daholo zany. Nagnambarako ny afatra Andriamanitra ary fijeravavolombelona zay nataoko tamin'ny tsanganako tamin'ny maty, nahitako ny fanjakan'Andriamanitra nitondran'ny tompo ahy tany amin'ny paradisa, tany amin'ny fiaina mandrakizay. De nitondran'ny tompo anakahy koa tany amin'ny elo tamin'ny afo be. Fomba mahagaga zany rehetra zany. Ka ngamba ataoko hoe vitsy amin'ireo zanaky malagasy tsy mahafantatra ahy, efa mahalala daholo. Ka nagnatanteraka an'izany iraka zany de mbola tsy vita, mbola misy kely sisa. Raha fa nidina avy any an-danitra de nampanaoviny tompo ny asa filazantsara nitety Madagasikara. De nagnatanteraka an'izany aho talohan'ny fampihavana-pirenena nanomboka tamin'ny 2010 nitory an'i Jesosy nitety Madagasikara nijeravavolombelona ary nitory an'i Kristy nitory ny fahamarinana ialany olo amin'ny ratsy rehetra amin'ny fomba ratsy zay rehetra tsy mifagnaraka amin'ny fisakon'Andriamanitra. Natao ezaka zany mba ialany olo am'izany. De fa vita zay rehetra de nitory ny filazantsara koa teo amin'ny faritra ty Antananarivo ty ka de nanao fampihavana-pirenena teto Antananarivo tao amin'ny collégium. Vita moa zay de nandeha aho nateraka ny iraka ndray mandeha mbola nanohy ny asa zay nagnarahany tompo ahy tamin'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara igny, province ny Toliara, région de Menabe ka hatrany Mahabo Morondava rehetra igny ka hatrany Amanja, hatrany Mandabe, amin'ny lala sarotra be mihitsy hatrany Befandriana Sud, hatrany Morombe, hatrany agny Akililoka, hatrany Ambahakily, Angarazy, vita daholo igny de tafiditra amin'ny faritra Toliara ndray zahay zao noho ny asan'ny tompo. Ka ny akony aloha zany betsaka ny malaso tagny nanolotra ny fanafodiny rehetra, fanafody gasy natolotra fa ieky fa hiala amin'ny ratsy izy fa hiditra hivavaka anompo an'i Jesosy araka ny teny voaziny teo anatreko de za zao mihitsy nandoro ny fanafody gasy tany tamin'ny faritra atsimo igny. Ka tonga eto Antananarivo indray aho zao dia miteny eto amin'ity télé ty Ako TV ty eto amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako eto fanambarana mikasika ny iraka igny vita soamantsara amin'ny lafiny ray voalohany aloha igny. Ono ny apôstôly tsaratsara ohatrany somary mahalasa saina ihany ny hoe iraka ianao, iraka tena hoe hitory an'izay hoe afakaiky ny farany ve sa hoe ampafantatra fotsiny ny vahoaka malagasy ary maninona ny hoe eto Madagasikara ihany? Zaho zany de tsy voafetra hoe eto Madagasikara ihany fa mbola hoaka any ivelany koa aho. Fa zany hoe mbola tsy tonga ny fotoana anirahan'ny tompo ahy ho any ivelany fa efa akaiky ny fotoana andehanako makany. Ray zay. Faharoa manaraka tsy hoe ampafantatra ny malagasy ihany akory no antony fa tena ampafantatra n'izao rehetra zao, ampafantatra zao tontolo zao ny fanjakan'i Kristy. Roa zay fahatelo mba le efa akaiky ny farany va hozy ianao. Zao nizy raha araka ny voasoratra voalaza ny soratra masina de mety ho marina tokoa ny voalazanao hoe efa akaiky ny farany. Soratra masina milaza an'izay hoe niadala ny fidiko amin'ny any farany ampamenatra ny endry, nidahalo ny fidina nanao ny fampihavana-pirenena. Tanteraka eto Madagasikara ka ny soratra, tanteraka Madagasikara ny soratra. Fa zany hoe ny mpaminany tsy firy ka tsy mahafantatra ny dikany zany hoe inona tokoa moa ny antony ty ny malaso indray nidahalo ny fidina nanao nagnatanteraka ny fampihavana-pirenena. Inona gn'antony? Misy kôdy io, kôdin'Andriamanitra ao voalazan'ny soratra masina fa betsaka ny tsy mahalala.
mbola niteny koa ny tompo hoe lafa tsy teny nareo tsy toroteny nareo ny vatondray ny antsoantso sao zao ny mona ny antsoantso ny vato ny antsoantso ny dahaly ve ny antsoantso hoe tsara Jesosy beba nareo toy ny fanjakan'ny Kristy misy kody amin'Andriamanitra fa betsaka tsy mahafantatra fa faharoa fahatelo manaraka mikasika an'izay ihany momba an'le hoe farandro niteny tamiko aloha izy efa tombotra ny andro izy ka ho avy ny fanjakan'ny Kristy ho avy ny andro farany ka zay no nagnarahako anao ny fidianako anao satria anao jamba anao pahiratana apahiratra koa ny jamba koa satria betsaka ny tsy mahalala ka zay zany gn'antony fa ilaza nilaza amiko Jesosy hampafantatra amin'ny olombelo fa ho avy ny farany tontolo zao Iavity ny fampiavanam-pirenena ao anatin'ny hoe fitetezana any Madagasikara ianao eto Madagasikara koa nefa mbola tsy milamina hatramin'izao indrindrandrindra malaza tato ato ny resaka hoe fiadinan'ny nosy manodidina izay antsoina amin'ny teny vahiny hoe îles éparses manankolazaina mikasika an'io ve ianao mo firenena voafidy ve Madagasikara tokony hisy eto ve niady raha voalohany indrindra aloha i Madagasikara dia firenena voafidy napetraka Andriamanitra ty mihitsy ny teny hoe lay matoa ny tany araka ny teny firazany manam-pahaizana araka ny fahinao tegna azy ka an'Andriamanitra koa dia niteny hoe malagasy nofidiko zay nofidiko anao malagasy tiako dia zay gn'antony nangalako anao zay hanao signatira le boky fanekena teny fikasana any an-danitra dia tonga tany ndesin'ny tany nanao signatira vita sonia atsangano ny faneva ozy fa azy nareo malagasy ny famonjena fa nanao nosolo teny malagasy rehetra nanao signatira ny boky fanekena taty an-danitra ka dikan'izany malagasy zay tany voafidy tany voahitra zay koa nanosorako anao zay zanako malagasy tany an-danitra mako anosorana dia zavatra mariny aby ny zavatra lazainao zay fa zany hoe ato moa ny teny hoe mikasika hoe tsy fandriam-pahalemana io zany ny fandriam-pahalemana io maro ny mahatonga an'io mahatonga tsy fandriam-pahalemana ady la politika mahatonga tsy fandriam-pahalemana fahatrany malagasy mahatonga tsy fandriam-pahalemana ny fanaovana tsindikazo le eto amin'ny tany sy ny firenenantsika mahatonga tsy fandriam-pahalemana ny olona mbola tsy mifanara-tsaina fa ao ny tia tena ao ny tia voninahitra tia vola zay ny tena problème ka angamba misy sitako manokana kely koa amy zareo fanjakana koa ny mpitondra am'izao ankehitriny zao tsy de mitsinjo ny madinika loatra araky ny fandiniako azy sy ny fahalalako azy satria zaho mandeha mitety Madagasikara ka mahita tsara mihitsy ny fomba toe-toe-piainatsika eto ambonin'ny tany Madagasikara ary toe-toe-piainan'ny zareo fanjakana tsy manogno an'i za tsy manogno any hoe fanjakan'ny hery na fanjakan'ny razoela na fanjakan'ny ravalimana na agnanatsika tsy manogno an'izany fa fanjakana fantako tsy hoe fanjakana rehetra no manao an'izay fa misy fanjakana tena lafa tonga amin'ny plasy tsy mitodika ny madinika mihitsy tsy mahalala ny madinika mihitsy de fa niazy ihany ny fantany io aby ny mahatonga tsy fandriam-pahalemana io satria mikorotaka ambony ambany le raha ka tsy mandeha amin'ny laoniny ray zay faharoa ihany koa mikasika an'le hoe teninao hoe indrindra fa malaza tato ato le fiadinan'ny nosy manodidina zaho moa zany tsy olo manam-pahaizana na nianatra taratasy na ohatra hoe nandalina fianarana tety ambonin'ny tany fa tany an-danitra vao nianatra ka nikasika ny nosy tsy de haiko loatra mikasika an'io kanefa lafa nampianarin'ny tompony fahindrena de mahafantatra an'izany zavatra zany de heniko ny olona migidragidra momba an'io fa raha fa izy io zany nataon'ny fanekena hoe efa ny malagasy nosy io zay aloha de mba manakolazaina amin'io ihany koa fa zany hoe tsy afaka miditra tsehatra satria tsy mahita lalana ahafahako hitsofoka ao satria tsy manam-pahefana ety ambonin'ny tany fa ny fahefanako any amin'ny raiko any an-danitra any amin'ny Jehova ray any amin'ny Jesosy tompony fahefako fa tsy ety ambonin'ny tany tsy manam-pahefana am'izao ankehitriny zao fa ngasa ao manaraka kely eo fotoana vitsy eo ngamba afa fotoana vitsy mety anapatra ny fahefanako ihany fa mikasika ny nosy io heniko vaovao izy io heniko resinima izy io efa nisy fanekena taloha tany amin'ny fanjanahantany tany taloha fa hoe any malagasy nosy io zany ny fanekena nefa ahoana kosa tatioarina lazaina fa hoe any frantsay indray anyanina indray any indray ka io zany resaka aferafera io polipolifika io polipolifikafika fotsiny io fikafika de lasa hoe any vazaha ataon'izao ka za aloha de temba tahanana ko lasaina amin'io raha ohatra ka mba nisy namako malahelo ka hiady io nosy io oatsika malagasy karaha nay ny fandaminy tovisaina koa ny malagasy ny fanara-tsaina afaka koa mba afaka miady amin'io fa miady vavaka ny fa tsy miady amin'ny angovo fa mivavaka ny zany hoe mbola tsy nahazo iraka zany ny apôstôly tsaratsara treto ny hoe amoaka hevitra na hiteny mahakasika an'ireo nosy manodidina atsika reo mbo tsy nahazo iraka aho hiteny mahakasika an'ireo nosy manodidina reo satria mbola tsy tonga ny fotoana hoe ho ataonareo nosy reo ho ravana sa ho alaina pahendrena
salaina-pahalana ka ny tany mako tanytandalàna ka ny tompony lalàna tsy zaho fa raha tonga amiko ny lalàna zaho ny tompony manam-pahefana ity hafa mako ny manam-pahefana ety ambon'ny tany ny gendarme zany ny polisy ny miaramila ny foloa ny ministre ny général sy ny ohatrohatra ny député ny senita sy ny seneta regny zany regny atao hoe manam-pahefana ny mikasika an'io ka matory reo fanjakana manava misy ny ministra ny ponina ny tokony hitsangana am'zany sy ny foloan'ny tompony io ndre maro ny olona tokony hitsangana amin'io a ny filoam-pirenena de ny ministra ny ponina de ny solo mavambahoaka aiza zareo am'zany matory ka matory sy taitra sitrapondreo ranga agnomen'io nosoan'olona avelao agny io avelao lafa omendreo sitrapondreo manome an'io fa raha tsy sitrapondreo manome an'io haindreo tokony hitsangana am'zany inona foana ny mahafanjakana androm-panjakana aiza ny androm-panjakana mpiarany vaoaka sy ny fananana ka matory zany gaboraraka avy amindreo ny magaboraraka an'zany zany hoe tsika moa zany miresaka eto amin'ny ara-panahy raha zay resahanao zay ny apôstôly tsaratsara somary hoe araky lalàna ihany raha amin'ny hoe fanontaniana tena tiako apetraka zany de hoe sitrak'Andriamanitra ve ary ny hoe mety akany ny vahiny antsika andreo nosy reo raha ny tena mariny de zao tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny ady mako zany ary zay ny nampianaran'ny Kristy atsika hoe mifankatiavanareo fianareo olombelona de zanako daholo ny zanako sy ny asan'ny tanako oka odidiko ihany tsy manavakavaka ny vazaha de anakanabaviko ny gasikely de zafikeliko ny karany no rahalahako ohatrohatrany tsisy an'zay fa raha eo amin'ny Kristy tsika fa nivokatry le tsy fahaizantsika mifankatia no mahatonga an'zay fandravan'ny vahiny an'io toeran'io ka raha ny tena marina aloha tsy sitrak'Andriamanitra no andravan'ireo an'io fa raha fanifanisitrea hoy ny tompo zay voasoratra tetany de voasoratra koa any an-danitra zay nekena tetea ekena any an-danitra ka nekentsika tetỳ tany fa any malagasy nosy io nefa de zay rendreo manam-pahefana fotsiny raha ohatra ka olona nosy fa ny tokony izy raha fa tsy afaky ndreo tsy saindreo manam-pahefana no angalany nosy io ohatsika malagasy atolorindreo any mpivavaka membro ny apôstôly ny fahefana angalako azy amin'ny anaran'i Jesosy no andravako an'io angalako an'io atolory hoe io raha ny fahefana satria am'izay aho plein pouvoir ka za zao tsy am plein pouvoir ny fahefana etỳ tany fa m plein pouvoir ny avy any an-danitra fa raha zaho avy any an-danitra no iady amin'io lasa mpiady aho zany mpiady tany fa tsy mpiady fanahin'olona ho an'i Jesosy fa ny atondeko aty ambon'ny tany ny atongavako aty iady fanahin'olona ampelatagna ny Lucifera hosotomoko ho am Kristy ny hoany am Jesosy zay no atondeko aty fa tsy ady tany nosikely zavatra efa nanandreo maminy aby io fa lanindreo nge nitsirony amin'io fa lanindreo manam-pahefana hatrizay fanjakana ny fandimidimy nakatrany amin'ny ratsiraka nakatenaka aty araka ny tenin'olona voalazany henoko resy ny mahenoko efa lasandreo lehibe ambony aby io ny tsirony io ny volany io ny andamy teny io efa lasandreo atefarany olo voavadiky ndreo saina amin'io sy aloha zany tsy de tsy tapa-kevitra iady amin'ny ara-angovo amin'io na araka fitaovana ara-fiadina na ifandratraka ifamono tsy zay nefa ny lalàna aloha ny lalàna ny tokony iady amin'io hoe aiza ny lalàna aiza ny fitsipika aiza ny signatira fanekena natao to amin'io hoe any malagasy zavatra io ka matoy io tsy azony malagasy toy am'izao fotoana mety efa vitandreo contrat ambadimbadika agny ranga manahoana koa zary ny iny taona ho avy iny satria mamaraparana ny taona atsika zao ny apôstôly tsaratsara ny apôstôly tsaratsara zay azo lazaina hoe mahita ihany satria miresaka amin'Andriamanitra anahoana ho an'ny voaka malagasy io taona 1924 avy io maromaro ihany ny zavatra nylazaiko zay zay zavatra nytenenin'ny vavako tanteraka daholo eto amin'ny nosy tany Madagasikara nyteny tamy 2012 amy 2014 atsika manomboko makagny hosahira ny firenentsika hosahiraky tena hosahira zao milaza anareo tonga tamy 13 ny teny amy farafarany 14 teo aho hoe isy zavatra somaro afafakely lasa iny tonga ndray tamy lany 14 lany 13 nidra 14 sika ho afafa ao aty ohatran'izao zany io zany tsy hoe maminany loza ohatrany Jeremia mako mpaminany loza za tsy mpaminany loza ary za koa tsy de mampiasa an'le vonaniko loatra eto ambony ty tany ty satria za olo kely sy bitika ka tsy afaka ampiasa ny vonaniko aho satria tsy aminany momba ny olona sy momba ny tany natongavako aty fa hitariky ny olona hisitona ny olona hiala amy ratsy rehetra sy ny mpanao politikatika laingalainga ny polifikafika hiala am'zany malaso ambony latabatra ny olona ao ny mpangalatromby ny maloto ny mpamono olona fa hiala elan'olona am'zany zava-dratsy rehetra zany zay ny atondeko aty amboniny tany nidenako avy an'an-danitra nangalan'ny tomponaka ka raha mikasiko hoe fa aminanina mametra-panotanina anao momba n'le hoe taona ho avy ray sa aloha zany de mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa za tsy mpaminany lehibe fa mpaminany kely ihany
fa Kristy no tena mpaminany lehibe amboniko fa za aloha de tena mahita fa osahira farany zay tena osahira hodiranovana atsika malagasy amin'ny 2016 après nio a 2017 a tsy sahira tsony fa tena loza be nanjony malagasy raha mbola tsy miova zao toetsaitsika malagasy zao so tsy mifankatia mifanao tsinitsinina zao raha mbola tsy miova zao a ahita zavatra mahagatsika amin'ny 2017 zany hoe azosoroana zany zay zavatra zay azoroina mihitsy zay a na raha mahay mifandamina ohatra fotsiny zao raha igny fampiavana pirenena zay nataoko tao amin'ny collégium igny zao ka nakatoavy ny vahoaka malagasy ary nakasitrahany vahoaka malagasy tamin'igny ihany tsika de niravina aby problème rehetra nilamina daholo rehetra satria raha nakatoavy ny malagasy ny teniko za olo voahiraka Andriamanitra voaositra avy any amin'ny lanitry ny lanitra betsaky mako mbola tsy mino hoe voaositra betsaky mbola tsy mahafantatra apôstôly marina ary betsaky koa mbola tsy mino hoe nitsanga tamin'ny maty marina nefa ny olona efa mahalala zay tena voaka ny vavaka tsy maintsy tandrifa ary tsy maintsy marina fa raha nino zay lazaiko ny voaka malagasy de mino fa ho tafa voaka amin'ny fomba mahagaga ity firenenantsika ty ny voaka sy ny tany sy ny ponina ato aminy raha mino zay lazaiko fa zany hoe tsy mino zay lazaiko a tsy azo sorina io tsy azo sorina raha ny lazaiko atao tsinitsinina tsy misy zavatra azo sorina eto madiva ifarana ny fandaratsika ny apôstôly tsaratsara teny farany atsipinao mivoaka malagasy sy ny mpitondra fanjakana ny teny farany atsipiko mivoaka malagasy de zao ry voaka malagasy namako zao ty a mba fa olobe any aho ty ka tsy lazalaza zavatra tsy marina aminareo aho ary tsy laza zavatra fahatantany aminareo aho eritserety tsara zao teniko zao fa efa tanteraka ny soratra masina ka aoka tsika tsy ho variana aoka tsy ho tara ndao amizay tsika misoroka miara milanja tongotra miara mamindra fa naorana aminay la malagasy ka ray tsy vaky volo mieritsereta ary mitonga vasaina fa manafatra aminareo aho ny apôstôly tatany teny zao efa 2 taona amin'ny teny aminareo zao ampy tsara ny taonako ary efa feno aho jesosy minameno ahy olombo fidy amin'ny teny aminareo ary olombo ositrako aoka tsy ho variana nareo fa ny teny koa de teny voositra teny marina fa raha tsika mbola mampiasa an'izao fikorotanana zao ihany sy tafavoaka eto tsika malagasy na iza manampahaizana na iza nianatra teolojiana na iza koa nianatra doctorat tany ivelany tany andafy na taiza na iza manapahefana manapaizana sy tafavoaka eto i Madagasikara raha tsy mino ny zavatra lazainy lombo ositra hoe andao hiavana mitongava saina amizay re voaka malagasy fa aza de manana tena intsony fa ampy zay nanaovantsika an'izay zavatra rehetrarehetra aby zay ka mifanatona atsika ifanome hevitra ifanorotoro'ny marina sy nitsiny sy ndrarina fa azo mifanenjika tsony azo mifanabokaboka fa oka mba ny fahamarinana zavin'Andriamanitra no rahantsika fa Andriamanitra manana ny fombany hamonjena ny olona fa zay no hafatra omeko anareo ka mieritsereta nareo mitongava saina fa raha misy ny zavatra tokony raha mba ilanareo ahy omeko ny numéro telefoniko zay amin'ny voaka malagasy fa zaho manana fitiavana ny tanindrazana ary manana fitiavana voaka malagasy faharoa manaraka mikasika ny reo mpitondra fanjakana zaho aloha de manafatrafatra nareo mpitondra fanjakana tiako nareo ray aman-dreniko ajaiko nareo satria zao ny teny tompo hoe manajany mpitondra nareo tsy tsara mifanahy raha tsy manam-pahalalana ajao ny ray aman-drenareo ray aman-dreniko nareo mpitondra fanjakana fa mieritsereta laly amizay nareo mieritsereta laly nareo fa misy kody zay ataon'ireo vazaha reo ireo mpivahin'ireo somary manimba n'le hoavitsika malagasy misy kody ihany koa ny ataonareo ka mety hanimba ny hoavitsika satria tsika tsy mifankatia ataonareo tsinitsina ny olombo ositr'Andriamanitra ka mba mitongava saina amizay ho an'izay manatsaina fa nareo ray aman-dreny be fanjakana ny tompony tany sy ny firenena ka mieritsereta babako mieritsereta anao ray aman-dreny ampy zay fa hoavy ny tompo toy aho miteny aminareo ka akatoavinareo manoteniko raha basoara tsara tsy akatoavinareo manoteniko asa fa ampy zay ela zay ka entony apôstôly tsaratsara manafatra ampanajana ampanatretena no anasako anareo fanjakana rehetra mba heritreritra andiniky tsara an'izao lalina lay olona malaso ny fidin'ny tompo ty nitsanga tamin'ny maty ity misy antony hitondra hafatra napetraka teo ambony seza fiandran'Andriamanitra mbola nosoran'Andriamanitra tany an-danitra hitantavany ray tao anatin'ny fitaratra ranomasina mendrika vato kristal ary nanao signature atao miboky fanekena tany an-danitra olon'ny fanekena nitondra n'ilay anarana goavana be ny apôstôly tsaratsara vohitr'Andriamanitra avy an-danitra ka
magnambara anareo fa misy olombo ositra eto ambony tany eto Madagasikara sao de varena nareo ka eritrereto teniko zao saotra tompoko laika makasitraka tompoko vavy. Dia misaotra anao indrindra ny apôstôly tsaratsara ny vahiny teto aminay. Amin'ny manaraka kosa dia vahiny hafa indray no entina eto amin'ny ACO-TV.net. Numéro téléphone ka miloatra. Azonao apetraka ny numéro an'ny voaka malagasy ary ho an'izay te hifandray aminao. Numéro téléphone ifandraisantsika voaka malagasy zay te hifandray amiko moa de afaka mifandray zay tsy te hifandray de koseho tsy manino 034 89 800 60 764 averina mandeha 034 89 800 60 764 de ny anankiray 033 40 062 54 averina mandeha 033 40 062 54 io zany afahantsika mifandray ka dia mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa re voaka malagasy fa hafatra goavany ty fifatonga eto Madagasikara ny olombohitra Andriamanitra direct avy any an-danitra sao de varena nareo.